fa le miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fandaharana izao a ary indrindra moa miditra amin'ny ora ny sabata isika satria efa aty amin'ny lohahevitra fahaenina sahady amin'izao fotoana izao. Herinandro ny fifandraisana zay niarahantsika teto nanehoana ny fifandraisana Andriamanitra amin'ny olombelona. Andriamanitra lay masina ary masina ao amin'ny tenany, tsy miankina amin'ny hafa izany famasinana zany, fa tiany ihany koa mba ampiasaina zany hanamasinany antsika, isika zay tsy mendrika, isika zay tsy manana izany famasinana zany, eny mety nanohitra izany mihitsy aza eo amin'ny lafitoetrantsika, ka mampiasa ireo fantsona izay notanisaina nandritra ity herinandro ity. Andriamanitra ny amin'izany tao anatiny ny hoe fanamasina, ilay Andriamanitra ihany ny tao anatiny ny hoe teny, ilay teny velona Kristy izay aseho miharihary fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny, dia ny baiboly ihany koa izany. Noresahantsika ihany koa ny amin'ny hoe vavaka, satria izany vavaka izany de fahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Noresahantsika tao anatin'izany vavaka izany aza moa hoe mety isy fotoana isika hitsangana, mety mipetraka, mety mandoalika, mety mitondra fiara, mety amin'ny fanaovan-javatra anankiray, kanefa tokony ho tohizana mandrakariva ary ekena ny fanirian'Andriamanitra ifandray amintsika, ka tsy ho tapaka zany fifandraisana izany. Ny anarantsika izany. Fa amin'ity takariva ity dia tiatsika indray ao anatin'izao lohahevitra fahaenina izao ny ahita ny antsoina hoe ny fizahan-toetra, fomba anankiray hoentin'Andriamanitra manamasina antsika. Koa raha mifampiarahaba isika izay mpanaraka eto anivon'ny tambazotra antserasera ny Facebook zany, ao ihany koa isika izay manaraka izany eo anivon'ny radio, dia mifamparary ny fahasoavan'Andriamanitra, mifamparary ny mba hahafahan'Andriamanitra manamasina antsika ary eketsika amin'ny finoana izany. Koa alohan'ny rosotsika lalindalina kokoa dia andeha iombona isika amin'ny vavaka izay ho tononona. Raha ny tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fikasana tsara izay hitondranao anay, manana tsy fahatanterahana zay ary ekenay zany. Fa vonona kosa zay Tompo iroso hatrany hatrany, sehatra ara-panahy zay ahafahanay mandeha sy mizotra amin'ny lalan'ny fanamasinana zay tianao hitondrana anay. Sitraka indrindra Tompo ny hizotra amin'izany lalana izany ara-panahy ho anay, koa ampio izahay, na de eo aza ny tsy fahatanterahana, eo ny fahalemena maha olombelona, ampaherezo ny tsirairay avy. Raha iroso indray izahay ary amin'ny lohahevitra amin'ity fotoana ity, dia aoka hialolo lalana ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha ity lohahevitra ity no jerena, fizahan-toetra izay hoentin'Andriamanitra manamasina antsika, dia ohatrany hoe mifanohatra amin'ny fatakarantsika ny amin'ny fahafahana izay omen'ny sabata izany. Zao nefa aoka ahery isika, aoka atoky isika fa Andriamanitra no mandray an-tanana. Noho izany dia miroso isika ampinoana. Andehana ho vakitsika sahady ny Hebreo 12 ka ny 7 sy ny 10. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Kristy. Ary koa isika dia nanana ny ray ny nofontsika ho mpanafay antsika, ka efa nanaja azy isika. Tsy mainka avany anenkentsika ny ray ny fanahy ao velona isika, fa ireny zany hoe ny raintsika ara-nofo zany, dia nanao izay nahafay antsika tamin'ny andro vitsy araky n'izay sitrapony,
fa izy kosa lay raintsika ara-panahy zany dia ny ahasoa mba handraisantsika ny fanamasinany. Mazava fa ny fahamasinan'Andriamanitra eto no tiany atolotra antsika amin'ny alalan'ny fomba fiasany. Ary eto dia tahaka ny raintsika ao an-tokantrano zany. Misy ny mety tsy fankatoavana izay asehontsika ireo ray aman-drenitsika, de misy ny famaizana manaraka izany. Miresaka ny amin'ny famaizana ataon'ny ray aman-drenitsika ara-nofo izy eto, kanefa koa miresaka ny amin'ny zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Andeny hojerentsika ao amin'ny Hebreo 12:1-9 zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy. Fa izay tiany Jehova ny faizany ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Indray mantsy mieritreritra tokoa tsika hoe ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy misy famaizana. Tena misy zany famaizana izany ary any amin'ny obolana 7:9 zay mitovy amin'io ihany. De zao ny fanamafisana. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa zay tiany Jehova no anariny. De tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiana. Fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy ry havana malala ny famaizana, satria hitezany antsika izany eo amin'ny sehatry ny fiainam-panahintsika. Fa ny eo am-pitiavana izany, satria ny antony de zao, araka ny efa voambara teo aloha teo fa ho amin'ny fahasoavana. Ahasoantsika izany, ary zay raha teo moa ny tanjona. Eto indrindra ny miditra ilay antsoina hoe fizahan-toetra. Satana mantsy amafahavalon'Andriamanitra azy. Ny tanjony rehefa maka fanahintsika izy amin'ny alalan'ny fakapanahy zany, dia handavo atsika. Ary fantany fa aorian'ny fahalavona dia hisy ny famaizana. Na io vokatry ny ilay fahotana zay ataontsika, na toe-javatra izay mety hiteraka fijaliana mihitsy aza ho antsika, ary mahafaly an'ny Satana izany. Amafahavalon'Andriamanitra azy, de fifaliana ho azy ny mahita ny voarin'Andriamanitra ao anatin'ny fijaliana. Ka rariny raha toka maka fanahintsika izy mba handavo atsika. Akoatran'ny hoe fikendrena ratsy zay ao amin'ny Satana, ilay fahavalon'Andriamanitra, de ny tsy azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Zao nefa misy fotoana ampiasan'Andriamanitra ilay antsoina hoe fizahan-toetra mba hahafahana manamasina antsika eo amin'ny sehatra zay ilalaovan'ny Satana aza, ary hatrany amin'ny famaizana. Andeha hirosotsika lalindalina momba an'izay. Ao amin'ny Jakoba 1:3-10 de zao ny fanambarana. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra maka fanahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Raha misy zany fakapanahy, de aoka ho fantatsika fa tsy avy amin'Andriamanitra zany fa avy amin'ny Satana. Ny antony de satria fantatry Satana ny fahalementsika, fantany ireo fahotana malaky mahazo antsika, ko dia alainy fanahy am'zany isika. Ny teny milaza ny fakapanahy mantsy ao amin'ny dikateny fototra ny teny Grika zany de lay antsoina hoe perasmos, dia mahagaga fa mitovy ihany amin'ny teny hoe fizahan-toetra. Nahoana aroy ianao? Satria ireo teny roa ireo na fakapanahy na ny fizahan-toetra zay miainga avy amina dikateny fototra iray ihany, dia misy mampiavaka azy tokoa. Fakapanahy izy satria Satana ny maka fanahy. Ary raha misy fakapanahy iray zay miatra amin'ny olona, de Satana no fototra zany. Fa raha hitan'Andriamanitra kosa fa mahasoa antsika, ahafahany manamasina antsika ho amin'ny lalan'ny famaizana, ho tonga any amin'ny fanamasinana izany, de avelan'Andriamanitra. Ary zay izy de fizahan-toetra. Tokony haitsika zany ny mahafantatra fa raha misy fakapanahy iray, na ny marimarina kokoa, raha misy mahatsapa fa alaim-panahy, dia tsy hoe Andriamanitra no maka fanahy, fa Satana no maka fanahy. Fa raha hitan'Andriamanitra kosa fa mety lalana hahasoa antsika, hitezana antsika ny toe-jahatra sarotra anankiray, de avelany zany.
Andriamanitra mantsy de manana fomba fiasa toy izao. Misy ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra. Misy ny antsoina hoe programan'Andriamanitra mihitsy miainga avy any aminy de ataony zany ho antsika. Fa misy kosa fantany fa mahasoa antsika. Zay le voambara teo de avelany. Io moa lay antsoina hoe action permissive de Dieu. Avelan'Andriamanitra iseho ny zavatra iray, tsy hoe satria tiany, fa satria fantany fa mahasoa. Tahaka ny hoe ndeha andray ohatra ray isika. Tsy hisitrak'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona. Enina de ratsy fanahy azy izy. Fa izao misy fikendrena tsara ao ambadiky zany. Ary anisan'izany ny fahafahan'ny olona iray mahatsapa ny faratsiny vokatry ny fahotana. Manampy antsika izany ka dia avelan'Andriamanitra ny antsoina hoe fahafatesana tambony ota. Betsaka ny ohatra azontsika raisina fa fantatsika zany eto fa raha misy fakapanahy, misy alaim-panahy de satana no ambadiky zany. Saingy zao raha hitan'Andriamanitra fa azo atao fizahan-toetra ho amin'ny fahasoavana, azo atao fitsapan-toetra ho amin'ny fandrosoantsika ara-panahy zany, dia avelany ary ataony. Noho izany ary, satria Andriamanitra mahalala ny mahasoa antsika, dia zao ny fakapanahy, na ny marimarina kokoa rehefa avelany alaim-panahy isika hiatrika fizahan-toetra, dia ao ambadiky zany ny hoe satria mahasoa antsika izany. Ahafahany manamasina antsika izany. Eny, hatramin'ny famaizana zay mety anaraka zany aza, dia mahasoa antsika raha ilaina dia ataon'Andriamanitra izany ary avelany iseho eo amin'ny fiainantsika. Aza gaga ary raha to misy toe-javatra andalovantsika, manana endrika fakapanahy, akoatran'izay mety hoe endrika fizahan-toetra hafa ny amin'ny fanandramantsika izany. Zao no fatokiana toko men'Andriamanitra antsika. Korinthiana voalohany toko 10:13. Ankehitrika zany amin'ny anaran'i Kristy. Tsy misy fakapanahy azo anareo afa-tsy zay zakan'olombelona. Andriamanitra zany mandray atanana ny fisehoan'izany eo amin'ny fiainantsika. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Efa voafehin'Andriamanitra ny toe-javatra. Fa ny fanontaniana mipetraka de manao hoe ekeko ve ny lalana hitondran'Andriamanitra? Mino aho fa efa nandalo tamin'ny fiainanao zany hoe to tsy hay azavaina ny toe-javatsarotra. Mety tsy misy fakapanahy mivantana eo anoloanao, fa mety manana endrika fizahan-toetra mahamay zany. Tsy Kristy na Andriamanitra ray, Kristy, amin'ny alalan'ny Kristy moa ny fomba fitenitsika moa de zao mandrakariva hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy, satria Kristy no ivo ny fiainana kristianina. Eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainana kristianina de tsy Andriamanitra ny maka fanahy, fa mety ampiasany fakapanahy kosa Andriamanitra mba ahafahany manavotra atsika, avelany atrika izay sahaza isika mba hizorantsika amin'ny lalan'ny fanamasina. Misy antoka eto voalazany teo fa manisy lalana izy. Misy toe-jahatra tokony heverina ao ambadiky zany rehetra zany anefa. Misy karazana fahotana izay mbola fikiriny ny maha-olombelona atsika. Fahotana mety malaky mahazo atsika izany. Fa miasa amin'ny alalan'ireo fantson'Andriamanitra mba ahatongavantsika eo amin'ny fibebahana marina. Dia ilaina ny manao fanentanana eto, satria rehefa mba fantatsika kosa izany zavatra izany, dia aza vela ho tonga hatrany amin'ny famaizana. Asitsika resaka manokana zany. Indraindray mantsy efa fantatsika mihitsy hoe tena tsy mety ty zavatra ty. Dia fantatsika koa nefa fa malemy ny fiainantsika ranofo. Ary indraindray aza
tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka tsy ampivavaka isika, inona ny zavatra miseho? Misisika ilay fandrika any amin'ny fiainatsy any anatin'ny saintsika any le nyresahana teto. De indro fa manao hoe ka zany malemy io ny amba fahalemeko, ry havana malala. Mazana de ararotin'ny Satana ireny fotom-pisainana zay tsy te hijoro, fotom-pisainana tsy te ho tonga amin'ny fibebana marina, mety fotom-pisainana tsy te hiaiky fahadosoana. Avelan'ny Satana hiaina am'zany fotom-pisainana zany isika anatin'ny fakapanahy ka tariny hatrany amin'ny voka-dratsy. Ary indraindray hitan'Andriamanitra manao hoe alao ho tonga am'zany voka-dratsiny ny fahotana izany ity zanako ity, mba ho fantany fa tena ratsy ny vokatry ny fahotana. Efa nahita venao olona anankiray satria manamafy ny fony izy, ohatran'ny hoe manome vana ny fahalemen'ny maha-olombelona, tonga hatrany amin'ny fahafambaraka. Any vao mieritreritra hoe tena tokony ho efa tany aloha. Marina fa mety ho tonga amin'ny fibebana marina ny olona iray, fa ny fanontaniana mipetraka de manao hoe sao de miandry hafa-baraka, sao de miandry efa mizaka ny vokatry ny sao de efa miandry famaizana mafy. Ny fanentanana moa dia tsy misy afaka am'zany isika rehetra fa ho antsika rehetra, manomboka amin'ny tenako zao, ary ho antsika rehetra zay manaraka sy miaino izao fampaherezana izao. Aza miandry famaizana re, aza miandro tratra ny toejahatra sarotra, efa tonga any amin'ny tsy azo iverenana indraindray ny toejahatra, efa hafa-baraka, zay vao hoe miaika fa andeha ho raisitsika ampitiavana, ho raisitsika amponona ity dingana ataon'Andriamanitra ity. Petera voalohany toko 4:12 sy ny 13. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Kristy. Ry malala, aza gaga no fizahany toetra mamay zay mahazo anareo fitsapan-toetra, ary aza atao zatra mahagaga manjoa anareo zany, fa araky ny omboninareo fijaliana amin'i Kristy de mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny ihany koa. Ny tanjon'Andriamanitra de ny ananantsika fiadanam-po fifaliana eo amin'ny lalan'ny fanamasinana antsika. Marina fa mety misy toe-javatra sarotra, mety misy fizahan-toetra mamay araky ny voalaza eto, kanefa izao azo atao ary fanentanantsika ny aoka mba tsy ho tonga hatrany amin'ny famaizana izany, fa Andriamanitra efa mamoaka, efa manomana lalana mba ahafahantsika ho tafavoaka. Mino sy matoky aho fa tsy nitahotra famaizana no hitarika atsika ho amin'ny fibebana marina, tsy nitahotra ny vokatry ny fahotana, ny mety hoe aretina, mety hoe fandraisantsika teo moa hoe mety hoe fafambaraka inivo amin'ny fiarahamonina. Ary azadiny fa rehefa afa-baraka isika de indraindray ny anaran'Andriamanitra zay ho entitsika dia hiarany za fafambaraka zany ihany koa. Fanentana isika fa namafy aza ny fizahan-toetra izay mety manjoa antsika de zao, manomana lalan'Andriamanitra ary ny faniritsika indrindra de zao, hanana fiadanam-po ka hifaly isika eo amin'ny lalana zay tondran'Andriamanitra atsika. Ny amin'ny hoe aiza ho aiza eo amin'ny famasinana zao ara-panahy zany, fa manana finoana isika fa zay fomba hitondran'Andriamanitra atsika eo amin'izany fitombona ara-panahy zany, satria famasinana ny resana, dia tsy asa loha am'zany isika manao hoe aiza ho aiza ary satria raha vao miditra am'izay indray isika dia hampitany tenatsika amin'ny hafa ary fandrika moa izany. Koa sitrakitsika ny tondram-bavaka ny izany fanandramana izany, fampitohy am'ireo zay fahitantsika nandritra ity herinandro ny fifandraisana ity. Andriamanitra mampiasa ny fifandraisana tsara indrindra hoentiny anamasina atsika, manomana antsika eo amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa rehefa tsapatsika zany sy akasitrahantsika amin'ny finoana de hiteraka voka-tsoa, hiteraka fahasoavana mahavonjy ho atsika satria miasa famonjena ho atsika Andriamanitra. Ankehitriny ary
de tiako ny tondra-bavaka manokana ireo fanandramana rehetra zay hitantsika nandritra ity herinandro ity koa manasa antsika mba iombona amin'ny vavaka izay ho tononona. Misaotranao zay rainay tsara indrindra zay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanao ny zavadrehetra ary manomana lalana tsara ho an'ny fiainanay indrindra ny ara-panahy. Fantatray tompo fa mahalala ny mombanay hatrany amin'ny aty fananay indrindra ianao, hatrany amin'ny lalina indrindra. Eny mahafantatra anay mihoatra noho ny fahalalanay ny tenanay azy ianao. Koa mampianaranay hatoky ny fomba itondranao anay. Zany fomba itondranao anay zany zay azo antoka. Fampiasanao ireo fantsona izay fomba ahafahanay ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa. Aza vela hanamafy ny fonay zay. Eo matsapa ny antsonao ary aza vela ihany koa ho tonga amin'ny zavatra manahirana voalala iverina. Fa omeo anay ny fiadanam-po eo ampiarahana aminao, eo ampanarahana ny lalana zay itondranao anay amin'ny famasinana. Ary ataovy mahita fifaliana amin'izany izahay tompo. Aoka ho tanina mifandray no iarahanay amin'ireo manodidina sy mifampikasoka aminay ao anatin'ny fifandraisana mavonjy izay itondranao anay. Koa ao anatin'izao sabata izao indrindra de sitrakay ny ahita fitsaharana ho an'ny ara-pananay. Koa tiana ihany koa raha ifandanja ny fiainanay ara-nofo sy ara-panahy satria raisinao an-tanana izany. Tonoina mivavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra nafahantsika niaraka teto nandritra izay herinandro izay. Marina moa fa isan-kariva toy izao de misy hatrany eto anivon'ny tambazotra ny serasera eto amin'ny Facebook zany a, eto amin'ity page ny radio Oasis Tanasa 6.4 FM ity ny fampaherezana toy izao. Fa rampitso ho antsika izay mety tsy afaka mamonjy ny fiangonana dia asaina an-tanandroa isika hiatrika ny fampofavahana izay tanterahana ihany koa eto anivon'izao tambazotra an-tserasera izao miaraka amin'ny radio zany ary ny folakandro de mbola asaina isika hiaraka amin'ireo namantsika zay mandrafitra ny fandaharana mahasoa. Koa ny tanjona amin'izany moa dia ny fiainantsika ara-panahy, fandrosoana, fiomanana ny amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra manomana antsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa mametraka ny mandra-piaona ho antsika indray, fahasoavan'ny tompo aneo amintsika tsirairay avy.